ny fiatraikany amin'izao tontolo zao dia nanasana olona mpandinika mpahay ny fifandraisana iraisam-pirenena natsotsika dia tsy izy zany fandriamatoa bien-aimé Randrianantenaina. Miarabanao tompoko. Faly miarabanao Andriamatoa Ravoajanahary. Ya, araka nambarako teo dia ianao mpandinika nyity raharaha ty. Mila ho fantatry ny olona tompoko indrindra fa ny malagasy ny sarababem-bahoaka hoe fa hoaizy ty zao tontolo zao ity amin'izao taonjato fa raiky amin'ny roapolo zao fa to ady etsy ady roa araka ny nambarako teo fa andohako azy aloha satria tao anatin'ny herintaona mahery kely no tena nisafiritaka be zao tontolo zao noho ny fahatongavany Donald Trump mitondra ny États-Unis indray. Donald Trump dia ampidirako azy ny teny Lula da Silva ho vao omaly président Brésil hoe oke i Donald Trump tsy maninona filoham-pirenena fa tsy empereur n'izao tontolo zao. Empereur teo empereur ave i Donald Trump ho fahitanao azy. Misaotra betsaka anao amin'izay fanontaniana zay. Nitondrantsika azy iresaka fohy kely tsika angambany hoe États-Unis amin'ny ankapobeny dia avitsika zany toizasika amin'ny Donald Trump le izy. Zavatra mahazatra ny États-Unis dia tsy dia manao diplomatie loatra izy. Tena ohatrany hoe tsy zava-dehibe aminy zany. Ny azy ny diplomatie dia le hoe hard power. Zany hoe rehefa misy zavatra ifampiresahana dia izy foana zany tompony teny farany. Zany hoe ao anatin'ilay fanapaha-kevitry ny Amerikana le resaka hery. Zay zany le fandehana. Indrindra potika ahoana moa tiako tenena tena lasa zanatany satria na le président na firenena maleo tena toa ny Venezuela azy dia alainy fotsiny tsotso zao. Zany mihitsy izy. Dia mbola be dia be le resaka iny Venezuela, iny mbola ao resaka Panama, mbola ao resaka Cuba, ity resaka ny Moyen-Orient ity, etc etc. Eto ambonin'ny tany agny ho agny ny enimpolo latsaka eo ny ataontsika hoe ady korontana. Dia tafidifiditra ao anatin'io foana ny Amerikana ao anatin'izay lafiny rehetrarehetra zay dia ity agny Iran ity tsy nampoiziny ihany aloha nefa nay zany na tsy zany. Fa ankoatran'ny États-Unis koa ny misy firenena hafa manao karazana fanjanahantany sy ohatra zao hoe Russie zao tonga dia tafia fotsiny tsotro zao Ukraine, Israel zao dia tafia fotsiny tsotro zao Liban vao ankeo vao maraina hony tena be roto mihitsy ny darofany zala. Ka io lafiny anankiray amin'izao fotoana zao zany ohatrany hoe tsy afapo amin'izay zavatra misy, samy mijery ny ho avy indrindra le firenendehibe. Samy mijery ny ho avy dolodolo. Na ny sinoa koa ny sinoa tafiditra ao anatiny. Misy resadresaka nyzany dolodolo ihany mihitsy le izy hoe manao ahoana ny hoagny moavy agny dia manao ahoana ny iarovana ny tombotsoam-pirenena dia mandeha arak'izay le fandehan-javatra. Io zao ohatra resaka ny sinoa teo tsika manao fonoteny kely le Nouvelle-Calédonie misy korontana be département frantsay io. Asa fantatsika fa ny sinoa mitsiritra be ny Nouvelle-Calédonie io. Zany le tenentsika hoe ny firenendehibe rehetrarehetra samy manana n'ilay eritreretiny dolo hoe hampitarana ny taniny iarovana ny tombotsoany sy ny sisa dia tafiditra amin'izay zany le resaka any Amerikana. Ary sika malagasy Madagasikara iza no mitsiriritra atsika. I Madagasikara koa dia tsiriritiny ny firenena rehetrarehetra. Tsiriritiny ny firenena rehetrarehetra. Izao zany itsika zao mahita hoe le olana agny Moyen-Orient amin'izao fotoana zao. Io zao raha ataontsika hoe tamin'ny aloha zany mbola misokatra ny Détroit d'Ormuz dia ny lalana akaiky indrindra raha andeha ho agny amin'ny hoe tany amin'ny ilabolatany avaratra ohatrohatran'izay dia ny mandeha amin'igny zany hoe mitsofoka mandeha makagny amin'le Mer Rouge, Canal des Suez sy ny karazan'igny dia agny no akaiky indrindra azy. Fa le olana dia zao voahelingelina le Mer Rouge, manamanana olana ihany koa ny Canal des Suez dia ny ankamaroan'ny olona zany dia mandeha mihodina makaty amin'ny Océan Indien ity dia mandalo amin'ny Cap de Bonne Espérance dia zay vao miakatra indray. Dikan'izay mandalo eto Madagasikara eto amin'ny farin-dranomasina Madagasikara le sambo. Dikan'izay zany tena manan-danja koa i Madagasikara. Tsy misy firenena eto ambonin'ny tany
makasitraka ny hoe hikorontagnany Madagasikara satria mikorontana rehetrarehetra an-tanety dia miafara eny an-dranomasina eny igny. Hitantsika le olana ohatra hoe any Somalia mikorontana hoe marefo le fitondrana ao Somalia ao dia lasa misy le piraterie maritime dia ohatrohatran'izany matetika le olana zany hoe rehefa marefo le fitondrana an-tanety dia mivoaka eny an-dranomasina igny ka i Madagasikara tena manana ny lanjany eran'izao tontolo zao koa arak'izay le lazaintsika zay. Ohatrany telaza hoe monsieur Beneme Randrenatenena hoe engany tsisy korotana anatiny eto Madagasikara mba ho lasa isy piraty any amin'ny farodranomasina engane zay mihitsy le izy zay mihitsy le izy zany hoe le fahalemena ao anatin'ny firenena anankiray rehefa malemy ny fitondrana ao dia lasa tsy mijanony ao an-tanety fotsiny mikorontana fa mandeha makagny hatragny an-dranomasina agny dia mikorontana koa le farodranomasina sy ny karazana dia ohatrohatran'izay tondra sy mpanao politika izay zay zao la ny Somalia hitantsika io koa le olana le misy n'le Yemen io ohatra Yemen ny Houthis no lasa no mpioko zany no lasa mitondra hoe matanjaka dia hitantsika le olana izy manelingelina n'le Babel Mandeb sy ny karazany koa zay ny olana iresa-pirenena zao tena trehan'izao tontolo zao dia ty ady any Moyen-Orient ty tsy resaka loatra tsika ny fototry ny andohan'le ady satria fantatra fa efa fantatra le izy zany fa le fetraikany amin'izao tontolo zao mihitsy zany tena problème ahoana ny fahitanao azy manarina zao fa zao ve fotoana fohy sa tena ho lava be le antombohan'io ady io aloha zany dia efa lafiny lavitarazo efa tagny aloha tagny efa lavitarazo dia tonga ty ady ty zany moa dia manao ana ny toyny ny zavatra anankiray tenenina voalohany aloha dia zao tsy manaraka ny lalàna iraisam-pirenena ty ady ty zay aloha zany dia aloha tenenina voalohany ohatra raha nisy le ady fanafiana ny Irak tamin'ny 1990-1991 dia nisy résolution ny Conseil de sécurité résolution 678 zay manome misy nampitandrianina aloha Irak hoe miala teo ianareo amin'io le annexion ataonareo ny Koweït io nampitandrianina izy fa raha tsy miala teo nareo dia ampiasa hery zay dia nisy an'igny résolution 678 iregny zany tena nahazo mandany firenena mikambana le fanafiana ny Irak ity fanafiana any Iran ty dia tsy nahazo mandana aiza naiza fa zao ny zavatra misy Israely te hampiroboka foana zany any taony Israely foana le fomba istombana any États-Unis dia tonga io zany zao le ady fa tsy nampoiziny zareo le zava-misy zay zany le fandeha résistance any Iran tsy zareo mihitsy io zavatra io dia eo am'izay zany lasa misy ady hevitra amin'ny resaka lalàna iresa-pirenena raha ny lalàna iresa-pirenena no jerena amin'io dia tsy manahirana manjavozavo zao mantsy allo le détroit d'Ormuz io zany dia raha jerena izy eo anelanelany aty avaratra moa zany ny Iran atsimotsy sultanat d'Oman dia eo anelanelany eo izy dia raha io no jerena dia samy tafiditra ao anatin'ny mer territorialin'ireo firenenareo dia koa zany miteny hoe anay io souveraineté io fa tsy azy rery fa i Oman koa tafiditra anatin'io io zany raha jerentsika le convention des Nations Unies sur le droit de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer fantatry ny fisika rehetra ny tena hoe convention de Montego Bay dia io zany tafiditra anatin'ny hoe mer territorialin'ny Rotota io nefany raha jerena le izy hoe mer territorialin'ny zareo ohatrany hoe tena taniny mihitsy zany fa andin'ny fahafito ambin'ny folo amin'io le convention de Montego Bay io dia miteny hoe misy le droit de passage inoffensif zany hoe tokony ho azon'olona ivezivezeny eo dia ary amy andin'ny fahavalo amby telopolo ohatraohatran'izany dia hoe droit de passage en transit tokony ho afaka ataon'olona mivezivezy amin'io agny amy andin'ny faefatra amby efapolo aza moa dia magnamarika mihitsy hoe lay détroit naturel ohatran'io dia sy tokony ho sakatsakanana zany fa tokony malalaka kanefany zao ny zavatra misy le olona ve manafika anao le olona nanafika anao voalohany
de ivezivezy eo aminao eo de tsy ho mahamana ve anao misy koa mantsy raha charte des Nations Unies jerena zany amy 250 dia misy le légitime défense ko ka afaka tenenin'ny Iran zany hoe nitafina zay de niaripena zay de le olona manafika anay tsy avelanay dikan'izay zany manahirana le fampiasana le lalàna iraisam-pirenena amin'io fa mivokana de io zany hitatsika eo 20 isan-jaton'ny solika maneran-tany mandalo amin'io de 3 dormozy io 20 isan-jato 20 isan-jato agny amin'ny toerana fa 20 isan-jato io betsaka be de be io ka ary le 20 isan-jato koa nefany misy firenena matanjaka be tena tafiditra anatin'io asa fantatsika fa ny Sinoa hatra amin'ny 20 isan-jato ny solika farany no mandalo amin'io zany ny Sinoa matsy zany no importateur voalohany amin'ny solika maneran-tany zany 14 à 16 millions de barils par jour zay zany no afarany matanjaka zany Sinoa zany fa ino zany izy Iran hoe namanay eo afaka miditra eo fa nititsika tenenina fotsiny hoe raha bangany zay 20 isan-jato zay ny solika mitobaka eo amin'ny tsena de io lalàna ny tolotra sy ny tinady io rehefa betsaka le solika dia midina ny vidiny raha miena le solika miakatra ny vidiny talohan'ny ady zao teo amin'ny $70 teo ny vidin'ny barily anankiray amin'ny solika nandritra ny ady niakatra hatranga amin'ny $110 hatranga amin'ny 140 aza amin'ny tsena sasany de vonjery zany moa zany hoe rehefa natsahatra indray le pobasy de nidina taty amin'ny 94 nio le fret miakatra koa ny assurance miakatra koa dikan'izay miakatra zany ny vidin'ny solika ary mampiakatra ny vidim-piainana koa zay firenena isan'izany sika malagasy ary io ny américain misy moa zany le hoe io ny américain misy moa zany le hoe samby misy le énergie fossile de misy le énergie fossile conventionnelle de misy le énergie fossile non conventionnelle les conventionnels zany de toy ny hoe le solika conventionnel le hoe gaz de schiste pétrole de schiste manakarena be ny amerikana amin'io de zao somary lafilafy le fitrandrahana an'io le gaz de schiste sy le pétrole de schiste io zany hoe tsy rentable io raha ohatra ka hoe raha midina ambany zany ny viditsolika le conventionnel de tsy rentable ny fitrandrahana an'io raha ivarotra an'io de tsy rentable io fa raha miakatra ambony le pétrole conventionnel dia rentable am'izay ny fitrandrahana nyty lay gaz de schiste sy pétrole de schiste manana be deabe amin'io ny amerikana zany hoe raha iakatra zany le vidin'ny solika sy gaz maneran-tany de tombony anazy zay ny européana nefa na manana olana dia ahoana moa no agnarahany zareo ny amerikana amin'ny zavatra hoe ny amerikana manana tombony fa ny européana tsy manana tombony tsy hanaraka ny amerikana am'izay izy ary tamin'ny fanomboana ianao ny tenen'igny hoe le tenen'ny Lula da Silva hoe tsy empereur tsy empereur président-ny États-Unis fa tsy empereur de tena zay samy manana ny maha izy azy io tsy zay asogny taninao fa zay asogny tanika zay no jereko zay mamerana Donald Trump ihany ianao ndraindray tsy magmerany azy tsy magmerany fa eny misy rano ny azy fa le européana zany zay tsy manaraka azy le partenaire tsy mety manaraka azy tsy manaraka azy Espagne tsy manaraka azy Italie tsy manaraka azy nefa Italie zany raha tena jerena zany no ataoko hoe tena manakaiky be Donald Trump zany le premier ministre italien Meloni fa io koa de tsy manaraka anazy de ny frantsay koa tsy manaraka anazy raha teo karaha io resaka ka am'izay lafin'izay zany de mitovitovy izy ary tsy izy roa reo ihany fa mitsoka maneran-tany io souverainisme io zao hitatsika koa zany ny rassemblement national agny France agny hitatsika amin'ny firenena maro efa manomboka mitsiotsika dolidoly io le resaka souverainisme io hoe ny fireneny fa tsy ny an'ny hafa aloha io moa mahagaga ihany koa an'olona zany any amerikana fa tohatra ny Israely no tena arahana amty tsy Iran zany de zay tsy Iran zany de zay ivela am'le hoe souverainisme ko monsieur Randena tenaina isika malagasy betsaka sehatra tokony ifandraisantsika amindreo tsirairay reo sady zay tonga io zany reo moa zany samy manana ny maha izy azy ireo firenena rehetrarehetra reo de ohatrany hoe tonga am'le mbola tsika malagasy hoe zay tsy mahay sobika mahay fatrambary
ireo misy ireo firenena rehetrarehetrarehetra ka arakarak'izay ilay fifandraisantsika agny amin'ny agny frantsay manana ny maizy azy ny russie manana ny maizy azy tany chaque parole alphabétique zay f no mandeha aloha de zay vognera fa tsy misy any de ohatrohatran'izany zany ny aratsika miasa dolo izy io koa nefany le hoe le rehefa miara-miasa ianao amin'olona de dikan'izay misy tombony azonao de misy tombony azon'le olona raha tena mahay mandanjalanja ny olay fifandraisana amin'ny rehetrarehetra io tafavoaka tsara ohatra i Kazakhstan ohatra zay jereo tsara Kazakhstan tafiditra ao anatin'ireo firenena lehibe manana ny maizy azy rehetra ifandraisa Kazakhstan manana ny maizy azy de mitondra soa azy zay zavatra zay hery sa force sa faiblesse le tous azimuts ny tiako tenena hoe misy fotoantsika ifandraisantsika daholo de rehefa asena mandray fanapahan-kevitritsika fifandirana azonao tiako tenenina hoe ndao melohan'ny Russie de tsy sa manameloko sika satria manana fifandraisana aminy sady force avy ny faiblesse ny tous azimuts misy mahatsara azy aloha zay nanaovako azy misy mahatsara azy misy maharatsy azy tena marina io teneninao io rehefa tonga tokoa hoe ny fandatsahambato agny amin'ny Nations Unies agny dia isika na manao abstention na absent samihafa io zay tsy ao tsy ao le absent de hoe tsy tonga mihitsy mandatsabato igny mety misy antony maro anazavana an'igny mety tsy safidy politika fotsiny igny fa mety resaka moyen koa igny mety tsy manana olona atsika ohatra amin'ny représenté atsika agny zany tsara jerena koa zany fa misy hoe tena safidy igny zany hoe tena tsy atsika fa le abstention tsy nifidy tsy naneo hevitra fa zao tsy isika rery manao an'igny fa jereo fa be debe ny firenena manao an'igny io rehefa zay ny tombontsoanao de zay le izy teo zao mission-ny assemblée générale ny Nations Unies mikasika an'le fanandevozana